Miarahaba antsika vahoaka malagasy rehetra koa, miarahaba koa ho an'ny mpanaraka ny paziny Cité Randrianasolo ny haiko. Niteraka resabe moa nanomboka tamaly riva mitazaka hatramin'izao. Ty resaka judo, Jeux olympiques, LORA, DTN, izany. Ny zavatra tiako ampahafantarina antsika malagasy rehetra, fatatsika tsara, fampetsahiviko angambany zay ny tena marina. Zavatra ampitsahiviko antsika malagasy, tsy zany président judo so de diso isika malagasy rehetra tompoko. Betsaka moa le tena mandeha ao any andafy mitady telefone, mitady an'izao hoe tsisy teny ane président judo azafady. Ary tsy zaho no manapako amin'ny judo. Fa no zaho moa any fédération internationale, président ny Afrika, dia za de nametsaka fa Saïd Bruno no président ny judo eto Madagasikara. Zay aloha tokony hipetraka zay rehefa vahoaka malagasy. Saïd Bruno Erika no président ny fédération malagasy de judo. Fatatsika ne zany. Fa ko satria moa mikasika ny siteny le izy de betsaka ny olona manararaotra ao anatin'izay zavatra iray. Atsia maro ny olona tia tsy vitsy koa ny olona malaya manao an'izay zavatra iray. Ray zay. Faharoa manaraka an'izay zavatra iray. Ny fédération internationale de hafa ny lalàna mifehy azy. Ny comité olympique international na CIO de hafa ny lalàna mifehy azy. Raha momba ny fédération internationale, ny accréditation rehetra de afaka miditra Cité Randrianasolo ny haiko. Afaka miditra. Ny asako amin'ity judo ty rehefa misy problème ry zareo, dia mamaha olana, indrindra olana arabola. Fatatsika tsara fa ny fitondram-panjakana efa ninapakely fa hianto qualification LORA. Fe nisy olana communication teo fa tsy navelatsika. Zaho Cité Randrianasolo ny haiko no ny avancé fa tsy maintsy fefa nisy resaka moa teo fa tsy maintsy remboursena ihany koa ao anatin'izay. Ny avancé bien LORA rehetra. Championnat du monde telo zany andro. Nandeha fao farany teo, nandeha ny directeur technique, nandeha ny président fédération, nandeha koa iza moa ty LORA, nandeha nanatsika championnat du monde. Tsisy volan'ny ministère eo tompoko nariary. Ary tsy niteny tamin'izaniza hoe ity ane sy teny ny antoka anio hoe. Ary tsy vola kely io zavatra io tompoko. Tsy vola kely io. Championnat du monde koa tamin'ny taondasa qualification LORA ihany. Mbola zaho sy teny ndray koa no ny antoka azy. Ny antoka ny freny, ny antoka ny hébergemony, ny antoka ny présidentny, ny antoka ny coach. Zay aloha zavatra tiako ampahafantara. Championnat d'Afrique qualification LORA. Mbola za koa ny avancé azy. Afaka miteny LORA, afaka miteny fédération am'izao fotoana zao. Fa zareo tonga ty amiko mbola tsy tonga mivola avy any amin'ny présidence na vola avy any amin'ny ministère de mangataka izahay mba ampio izahay. Mbola Cité Randrianasolo ny haiko ny antoka ny championnat d'Afrique ny équipe malagasy nandeha tany. Fa ny ministère moa nisy billet telo zay nomeny. Fa ny billet sasany zaho ny antoka azy. De ny hébergement rehetra za ny antoka azy. Ny accréditation za ny antoka azy. Mba ho fatatsika vahoaka malagasy rehetra hoe ahoana moa fandehan'ity raha nandroany io. Ampahafantariko antsika fa za sy teny no ny antoka an'ireny ny antoka an'io qualification LORA.
Ampanetsy tena teneniko an'izany. Nahazo promesse izy tamin'ny fitondram-panjakana fa mbola tsy remboursé raha fa zao jerena le izy isorako ny fitondram-panjakana koa zay. Fa zaho mpanotsy. Fa ny marina avao. Ka raha iresaky tsika androany momba ny coach. Olona miteny zao tsy coach, directeur technique. Directeur technique izy fa tsy coach. Fa zany ny antoko nandehanana nanao championnat du monde, championnat d'Afrique, Open sasasasa. Reny Open nataon'ny Laura reny, za sy teny randiana sonako à 90% ny antoko azy. Tadidio tompoko fa ny Open valo ao anatin'ny ray taona. Fa nanomboka 2 taona mahery ny qualification. Fa iza sy teny. Fa nisy kosa Grand Slam zay natofany ray aman-dreniny koa aloha. Zay tsy mety ho remboursena izay zavatsy tokony resahana eto zany. Fa amin'ny anarany mangarahara moa no itenenako an'ireo zavatra rehetra zao. Zay zany zavatra mikasika an'iny. Ambarako eto koa fa resaka Fédération internationale tsy mahazo mitsabaka amin'ny comité olympique io, CIO. Tadidio fa tamin'ny Jeux olympiques natao tany Munich nisy nanafika ny zaza tao ny atleta rehetra ary nisy nitifitra maro ny atleta maty tamin'ny Jeux olympiques tany Munich. Zay mahatonga an'zareo sarotiny amin'ny resaka accréditation. Ka teo moa rehefa nandeha ny resaka tamin'ny ministère vavolombelona ministère amin'izao fotoana zao afaka jeren'ny ministère izany. Vony resaka tamin'izao satria za koa varina tsy za le président judo. Ao koa fantatsareo malagasy rena tsy siteny président judo malagasy, tsy zao siteny. Fa Isaïda Brino Erika no président judo malagasy. Zay zavatra zay kosa tokony hazava amintsika rehetra. Fa resaka moa nandeha tsy maintsy mitondra an'izay fanazavana izay aho. Fa izaho dia matetika conseiller eny rehefa misy problème de zaho no miavancé ny volanjareo foana rehefa mandeha. Zaho sy teny rendrena soninaiko zay. Fa ao amin'ny comité olympique ny décision avy any amin'ny fédération nanao satria hafa ny fédération internationale misy quota eo. Raha moins de 7 ny isan'ny athlète de hafa ny statut malagasy. De hafa ny olona ampidirina handeha hiatsika an'io Jeux olympiques ny nombre zany. Raha 15 izy de hafa, raha 20 izy de hafa, raha 32 izy va fa reo top pays tena tsisy resaka. Ary tonga de nany comité olympique manome volanjareo koa dia États-Unis, Chine, Russia, Allemand de Angleterre. Reo zany fatao pays reo fa tsy azavako eto fa tsy ho hazava amitsika na hazavako aminareo eto le système d'accréditation na fanampiany CIO ao anatin'izay zavatra. Fa zavatra tiako tenena de zao. Zavatra mampagaga tamin'ny taondasa, tamin'ny Jeux olympiques fara, Damiela no qualifié tamin'ny judo. Damiela qualifié amin'izao de anjaranay no miteny tsy mana droit coach izy. Fa officiel no fiantsona azy. Officiel. Satria latsaky ny fito nisany malagasy de statut hafa zay. De Damiela de manapaka amin'ny fédération. Zahay fédération de manapaka fa ny SG no mandeha. SG no nalefa satria misy rencontre internationale koa ataon'ireo fédération internationale reo amin'io. Satria fandraisana anjara ro apetraky ny comité olympique amin'ny latsaky ny jusqu'à 20 angambany izy zay. Fa manomboka 32 le izy hafa koa ny zavatra ataon'jareo. Ny message voaraina ety dia ny président mandeha satria tsy qualification koa samy hafa. Misy atao qualifié direct. Iny koa hafa koa ny athlète iny. Nora tsy qualifié direct fa qualification nora continentale.
continentale ny qualification zay zany zavatra ray zavatra faharoa koa tokony fatatsika koa misy atao wheat card amreo zay tena tsy qualifié mihitsy misy famindrapo omena azy raha tena le pays zany tena tsy mana mihitsy koa zay nazahotsika tany amin'ny natation nahazotsika tao amin'ny natation manome wheat card reny ka zay anara tonga aminay satria accréditation satria tamin'ny Munich iny tena sarotiny zareo sy betsaka ny olona voatifitra ary maty ny athlète maty ny coach maty ny officiel tany tamin'ny Jeux olympiques natao tany Germanie tany Allemagne zany de sarotiny amin'ny resaka sécurité ka zay tonga aminay ka ny resaka zay sy ny ministère androany de nisy moa fanapahakevitra ao anatin'io zavatra io accréditation kosa tsy atao aty Madagasikara any à Paris de any zareo no mamboatra sy mandrafitra an'izay satria ny teny fédération judo tsy zao fa i Erika hoe bon raha miteraka resabe le izy za no miala ao anaty droit ny Erika io satria mana mitiny zareo international donc tsy manana accès tsony izy any amin'ny village zay tompoko ny zavatra marina momba an'iny fa le raha moa reo vao mikasika ny siteny na zavatra tsy responsabilité koa de lasa resabe manerana ny Madagascar akory atao moa fa ndraikitra fanomena ty za tompoko de président comité olympique zay dossier amiko no traitevako fa ny président judo dia Erika ary tokony jerevantsika charte olympique de fatatsika daholo inona zavatra mandeha ao zay ny fanazavana hoentiko amitsika malagasy rehetra sotra toko kosa mbotahin'Andriamanitra atsika afaka mandeha zay tahiantso anao raha afaka miantso azy fa nampianarina azy naseho azy reto aby ny zava-misy naseho ny fédération na rehetra nandroany moa assemblée générale ny comité olympique koa de mianatra an'izay rehetra zay sambo tahin'Andriamanitra atsika toko tsy nitezana handeha hanao ambony ambany olona zany zany tondra olona tany New York tondra olona tany France tondra olona tany iza moa ty tany Dubai renakizy hoentiko reny ary atao surprise any tuliara moa fa hitondrakizy any New York ndray zay fa tsy misy zanako tao tsy misy zanjoko tao tsy misy fa ny gestako kosa amin'ny raha de anajako za koa mana safidy hoe ny gestako dia tirangaty foana ny gestako hoentiko any ary ministère ny teny hoe mbola tsy rembourser nareo aho de ny gestako mila payevanareo fa ny fanaraka moa zay aleo rembourser de za mipay ny gestako za mipay ny gestako satria mana droit gesta président comité olympique malagasy invité zany raha amin'ny teny français fa gestako le izy sotra toko sambatahina